afaka amin'ny fanompoan-tsampy. Afaka amin'ny fanompoan-tsampy. Anasanao anaraka izany lohahevitra mahafinaritra izany. Mpifaliana mandrakariva no ionana. Miaraba antsika rehetrarehetra amin'ny toerana maro samihafa. Andriamanitra ane hitahiry mandrakariva izao fanoloro an-tena ataonao izao. Andriamanitra ane hitahiry antsika mandrakariva eo ambany fitantanany. Tononona aminao hatrany hatrany sy ny ankonanao ane ny fiadanan'ny Tompo. Dia hiaraka hivavaka resika ankehitriny. Tompo tsara indrindra, tsara ianao ary mpanao ny tsara. Naseho anao teo amin'ny fiainanay izany fahatsarana avy aminao izany. Ka mbola matoy izao anay ankehitriny. Ka dia misaotra, midera sy manay voninahitra anao izay satria mendrika ho anao izany. Matsapa nefa izay tsy fantanteranay, koa mangataka famelan-keloka, mangataka fanadiovana izahay. Raha andinika ny teninao ary ankehitriny, dia tovy aminay ny fanena masina, mba hitaritarana anay, anaovana fanandramana eo amin'ny fiainanay. Minaran'i Jesosy nangatana ny vavaka. Amen. Korintianina voalohany toko 10, andininy faraky amby 30. Fantatrao zay, ilay andinina tao tadiana. Dia ary iarahantsika manao, ndao mba iarahantsika tsy anky-jero hoe. Koa amin'izany, na mihinana na misotro ianareo, na inona ataonareo, dia ataovy ho voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Misaotra anao tamin'ny fiarahana tamiko amin'izany andinina tao tadiana izany. Nambaran'i Paoly amin'ny Korintianina voalohany toko 9 manomboka amin'ny 1 hatramin'ny 17. Fa miaro ny olona amin'ny fanompoan-tsampy ny fitiavana. Dia naverin'i Paoly resahana indray zany amin'ny Korintianina voalohany toko 10 manomboka amin'ny 17 ka hatramin'ny 1 faraky ambiny sy ny toko faraky ambiny folo andininy voalohany. Tiany Paoly resahana izao hoe ny momba ny fitiavantsika an'Andriamanitra no resahan'i Paoly. Ary zay ny tonga azy ilaza ao amin'ny Korintianina voalohany toko 10 ka ny 420. Korintianina voalohany toko 10 ka ny 420 manao hoe aoka tsisy olona hitady ny hahasoa ny tenany fa ny hahasoa ny namany. Zany hoe tarehin'i Paoly zany ho amin'ny fitiavanamana ny tsirairay avy. So no manasanao mba hanokatra amin'ny filazantsara Marka toko 10. Marka toko 10, nisy fanandramana anankiray, tantara anankiray izay napetraky Jesosy. Ao amin'ny filazantsara Marka toko 10 ka manomboka amin'ny andininy 17 dia zao voalaza. Ary no nivoaka nankiny an-dalana Jesosy dia nisy olona anankiray niazakazaka, nanatona ka nandohalika teo anatrehiny. Mahafinaritra ny fihetsika izany. Niazakazaka no andohalika teo anatrehiny ary nanontany azy hoe mpampianatro tsaro, inona no ataoko andovako fiainana mandrakizay? Niazakazaka izy, nanatona an Jesosy izy, dia nanontany izy ary fanontaniana zay miantoka ny fiainana mandrakizay. Inona no ataoko andovako ny fiainana mandrakizay? Ataontsika tsara ny fandehan'ny tantara. Fa hoy Jesosy hoe, ary Jesosy taminy, nahoana nataonao hoe tsara? Tsy misy tsara fa tsy raha ihany, dia Andriamanitra. Dia nitanisa Jesosy, fantatrao ve indida aza mamono olona, aza mitsangajanga, aza mangalatra, aza mety vavolombela mandainga, aza manambaka, manajany rainao sy ny reninao, dia 20. Ary hoy izy taminy, mpampianatro, izany rehetra izany efa notandremako hatry ny folo-bola kely. Efa fiainako zany. Mahafinaritra. Zany toe-javatra zany hatramin'ny mbola kely zany.
dia efa nitoizaina amin'ny fankatoavan'Andriamanitra ty lehilahy ity. Ary Jesosy amin'ny dininy faraky amby roapolo, ary Jesosy nijery azy tsara dia tia azy ka nanao taminy hoe Jesosy nijery azy tsara tia azy. Zany Jesosy tsika io tianao izy, mijery tsara momba antsika izy. Dia zao nolazainy tamin'ity lehilahy ity. Dia zavatra ray loha ianao mandehana am'ty izy rehetra ananao ka omeny malahelo dia nanarakitra any an-danitra ianao ary avia anaraka. Fantatao ve ny zavatra nitranga? Andininy faharoa amby roapolo. Dia nanjombona teriny tareny amin'izany teny izany ka niala tamina alahelo teo izy satria nanana arena be. Ry mpiara midinika namana, mampalahelo ty zavatra ity. Misy an'izany andininy zany koa ny amin'ny marika 1:10 milaza an'izany koa. Fa nataony mifamatotra, nataony Jesosy mifamatotra ireo didy roa lehibe ao amin'ny lalàna dia ny fitiavana n'Andriamanitra ambony zavatra rehetra sy ny fitiavana namana. Nampalahelo anefa ny olona ty lehilahy ity dia ny fitiavany fananana mihoatra no fitiavany an'Andriamanitra sy ny namany. Nomeny lanja mihoatra no ny arena any an-danitra. Ilay arena teto an-tany kanefa maniry no any fiainana mandrakizay. Firifiry tokoa moa amin'izao fotoana izao miandrandra maniry ny fiainana mandrakizay kanefa mbola tsy mahafoy ny fitiavany arena eto amin'ity tany ity. Nomeny lanja mihoatra ny mahantra ny vola izay teo anatiny. Dia izao famitiana ny taratalatsika hoe mpanompo sampy izany lehilahy izany. Fantatsika tsara masotro ny fanompoan-tsampy dia ninonina anananao ka maka ny voninahitra tokony ho an'Andriamanitra irery ihany dia fanompoan-tsampy izany. Ary mpiara-midinika namana, nanolo hevitra ary Paoly ato amin'ny Korintianina 1:10, nanolo hevitra i Paoly fa ny foto-kevitra fitiavana an'Andriamanitra no ambony zavatra lehibe indrindra azo ampiarina ialana amin'ny fanompoan-tsampy ary manaraka azy dia ny fitiavana ny namana tahaka ny tena. Zao ny voalaza Korintianina 1:10 ka ny andininy 7:20 sy ny 8:20. Ary raha misy amin'ny tsy mino manasa anareo ka ta handeha ianareo dia andro izay arosony eo alohanareo fa aza manontany akory izay fieritreretana. Fa raha misy manao aminareo hoe hena naterina amin'ny sampy io dia aza homana noho ny amin'ilay milaza ny fieritreretana. Mazava ny tenin'ny Paoly, mazava ny fanambaran'ny Paoly fa ny fitiavana namana, ny fitiavana an'Andriamanitra dia zava-dehibe. Zany hoe na ny zavatra atao azo atao ara-dalàna aza dia tsy voatery asoa na ampandroso satria mety atafotohina ny fieritreretan'ny hafa izany toy zavatra zany. Ary zay lazainy amin'ny andininy 7:20. Ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra no mahasoa. Ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso. Ary zay na tonga ny andinina atao dadiana manao hoe koa amin'izany na mihinana ianareo na misotro ianareo na inona na inona ataonareo dia atao voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Mpiara-midinika namana, raha ny teny Paoly antosiro ny fitsangatsangana dia ahoana ny fomba fantositra ny fitsangatsangana dia ny fahatsapan'ny kristianina fa tempolo ny fanahy masina izy. Dia eto indray ahoana ny fomba ahatonga antsika ho afaka amin'ny fanompoan-tsampy dia zao ny taritarina Paoly koa amin'izany na mihinana na misotro na inona ataonareo dia atao voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Tompony hitahy antsika tsirairay avy ka mba apetraka tsika ho tombony lehibe ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana mihoatra noho ny zavatra eto amin'ity tany ity. Rehefa izay nataontsika tarigetra dia ho lavitry ny fanompoan-tsampy isika very ny mandeha. Fa na inona maka ny voninahitra tokony an'Andriamanitra irery ihany dia endrika fanompoan-tsampy izany. Tompony hitahy ianao, fimbinanao an'izy amin'ity androany ity, hiaraka hivavaka isika.
ray malala any an-danitro irinay ary ny mba ho afaka amin'ny fanompoan-tsampy. Betsaka tokony mantsy indraindray ireo zavatra te-haka toeran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanay, izay fanompoan-tsampy ireny. Ampio zahay Andriamanitra mba hiala amin'izany. Ampitomoy aty anatinay ny fitiavana anao, ampitomoy aty anatinay ny fitiavanay ny namanay. Aperakapela tananao ary izay mahasoa anay, tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen.